Miarabantsika harivariva alin'alina amin'izao alatsinainy fahatelo amby roapolo ny volana febroary enina amby roapolo sy roa arivo izao. Eona amin'ny Macron ny filoha Andrianindrina Mikael Rahapitso. Inona moa zany no andrasantsika sy antenaintsika amin'izany fihaonana izany? Ohatran'ny mahazatra dia ny tsakaliko Macron izay fantatra fa be dido tsy miova mihitsy amin'ny fihaverana fa izy rery no manana ny marina. Tsy misy hafa amin'ny fomba fitantanany ny vahoaka frantsay izay ataony mandraingiraingy, ka antenaina fa fihaonana mba hisy fiovana, olona mitovy, mpitondra roa lahy mitovy no mifanahy no mifankahita fa tsy ny hoe ny tompony no miaraka amin'ny mpanompony ohatran'ny mahazatra. Ka amin'ny Macron dia mbola an'ny frantsay Madagasikara. Raha tadiditsika izy tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo rehefa nanao fitsidiana tany amin'ireny nositsika Abdon ireny, les îles glorieuses, natsonin-jareo hoe îles glorieuses, dia tsy niambamba izy nilaza hoe ici c'est la France. Zany hoe ny dikan'izany dia anazy Madagasikara satria ireny nosy ireny dia antsika malagasy mahazava araka ny fanapahan-kevitry ny firenena mikambana na résolution 4/1/20 tamin'ny 12 Desambra 1977. Zany hoe rehefa mbola milaza izy fa anazy ireny nosy ireny izay tanitsika dia anazy zany Madagasikara, zay ny heviny. Ary tsy mbola nisy fotoana taty aoriana hoe nanao niova hevitra izy ka nandahy ny teniny nataony na hoe nanao démenti araka ny filaza azy hoe non, c'est Madagascar les îles glorieuses mais pas n'est pas la France. Ka zany rehetra zany no contexte na hoe zava-misy hiatrehan'ny filoha Andrianindrina ny amin'ny Macron Rapitso. 19 taona aty aorianan'ny fahaleovantena ary 30 taona tao aorianan'ny annexion na hoe nanaovany hoe tany ny firenentsika tamin'ny 1970 dia mbola zanatany frantsay zany isika, satria raha mbola misy sompotanitsika na dia ohatran'ny sila koa araka ny fitenenana aza dia mbola zanatany no fiantsonantsika. Ka resaka fiatsaram-belatsihy fotsiny zany blablabla no resahana Rahapitso, raha tsy miova hevitra mamerina madidio ireo nositsika aloha ny fitondrana frantsay, satria tsy aleo tena mandrakizay isika raha mbola tsy tafaverina amintsika ireo nositsika ireo. Niresabe foana ny resaka hoe fiaraha-mitantana cogestion efa zany foana no nasisika ireo, fa ny akan'ny tanitsika no zay no tena masaka ao an-tsainin-jareo frantsay. Fanontaniana mipetraka dia isika anga manao cogestion miaraka aminy amin'ny la réunion, aiza no haneken'izany?
Ka rehefa tsy manaiky an'izay izy de tsy tokony hanaiky novinanoviana koa tsika ny hanao congestion, zany hoe fiaraha-mitata nareo nositsika am'ireo olona mpangalatra tanin'olo reo. Ka tena izy zany dia tokony averin'ny filoha Mikaela amin'ny Macron mazava, amin'ny teny malagasy mazava, satria antenaiko izy fa iteny malagasy raha pitso, ho azony tsara hoe takentsika malagasy ny famerenana amintsika madidio ireo nositsika ireo. Zay no vaindondra raha tokony mason'ny kolonely raha sahijoro amin'ny maha-filoha-pirenena malagasy azy marina izy, tsy matao maso ary tsy mikoso maso amin'ny Macron. Ka eto am-pamaranana dia mino aho fa azo ametrahana fitokisana ny filoha Randrianirina tsy hivadika amin'ny tanindrazana, satria zany tsy fivadiha zany no antsoina hoe loyauté envers la nation, ary zany no maramila amin'ny miaramila. Rehefa tsy manana an'izay de tokony ariana ny fanamiana fa tsisy mahamaramila anao na de kely aza, fa zay no hoe mahatandroka ary mivozona ny tafika. Ary matoky koa ny fahitsiny sy ny fahamarinany, zany hoe intégrité, zany hoe tsy mivadika ihany koa ny dikan'izany, tsy voavidy vola fa mijoro am'izay fiarovana ny tanindrazana, fananana an'izay fahitsim-po tsy mivadika ho an'ny tanindrazana zay, tsy fangoloka sanatria tsy ho fangoloka na tsy na mpandainga na mpamitaka ohatran'ny sy mivadibadika ohatran'le 1.8 cm zay nodimbiasiny. Iny koa moa dia mbola resaka iray hafa, ary manarakaraka an'ireo nosy bodon'ny frantsay dia raharaha iray tokony asian'ny filoha Randrianirina Mikaela resaka ny nampantsiran'ny Macron tamin'ny exfiltration, zany hoe fijabahana tsy ara-dalàna tamin'ny faritra abakabaka malagasy, nampantsirany any Rajoelina. Raha tena mandriraka goavana, mbola ilana fanazavana avy amin'ny Macron koa ireny fijabahany amin'ny raharaham-pirenena malagasy ireny, ka tsy ho voava velively na oviana na oviana ny olana misy eto amin'ny firenena zay efa 15 taona nisy krizy noho io olona iray io zay nampantsiran'ny Macron. Ka raha tsy io olona io zay fototry ny olana namotika sy nandrava sy nanakorotana firenena, nefa nandositra, nampantsirina tsy ara-dalàna no averina ao Madagasikara, zany hoe amin'ny alalan'ny extradition, misy fanarahana an'izany eo amin'ny fitondrana frantsay sy malagasy. Raha tsy io no averina ao Madagasikara ho tsarain'ny fitsarana malagasy manoloana ireo fandikan-dalàna rehetra vitany, dia ho resaka rivotra fotsiny ny resaka rahampitso. Tsy maintsy atao
ao anatin'ny voto aton-dresaka ireo zavatra roa lehibe ireo. Farany dia ny resaka hoe fanampiana ara ekônômika amin'ny Madagasikara zay nodradradradrain'ny Frantsay indray rehefa tsimbadika ny tantara taorianan'ireny nampantsiran'ny Rajoelina ireny, de mbola tsy menatra izy fa mbola hoe hanampy amin'ny Madagasikara, hanampy indrindrandrindra ny tanora ny ara-tsita zay anaovany azy. Ary io tsy ny tanora ihany ny sahirana ao Madagasikara fa ny vahoaka ray manontolo. Ka resaka momba ny hoe fanampiana de fanampiana araky ny efa fantatsika, fanampiana manampy antsika hiankin-doha, manampy antsika mandetika antsika amin'ny trosa, nefa ny firenentsika de mikorosofa andro aman'alina ary miha-mahantra andro aman'alina. Zany hoe fanampiana pozina zany le izy ny tena marina. Ka ohatra amin'izany reny teleferika ireny, inona moa no tombotsoan'ny vahoaka malagasy, inona no ilana sy anaovana zavatra lafo de lafo ohatr'ireny nefa misy zavatra hafa tena maiky fa hitondra raha priorité ho an'ny vahoaka malagasy, na de eo amin'ny resaka lalana fahasimban'ny lalana fotsiny aza. Ny resaka tsy fampihijiro moa efa tsy resahana intsony iny, ny resaka rano fisotro raha tsy vitantsika. Ka ny zavatra hita ary tsy rariny ary tsy azo itokisana an'ireo Frantsay ireo mandrakizay noviana ratsy hoe tena hoe misy fiovana marina hoe tena misy irotsahany fanahy masina angambany zareo, dia mpitondra iny nataon'ny Rajoelina firy taona iny, mpitondra efa hita mibaribary fa tena hoe manao jadona, manosiosy ny zon'olombelona, tsy manaja ny demokrasia ary manao fitondrana maloto, mauvaise gouvernance, manodikodoka ny volam-bahoaka, manondrana rem-pirenena, namon'olona satria nandritra an'izay firy taona zay de maro ireo vahoaka nahita jaly, giadra maro ireo nigadra ary maro koa namony ny ainy. Olona efa ohatr'izany mbola notohanana Macron mazava be mihitsy ary navotany mbola nampantsirany satria Frantsay mitovy aminy. Ka mino aho ary mino sika fa tsy toy ilay olo-tsivanina zay tsy mihena mivadika, mpamadika tanindrazana ary lasy, zany lasy zany de olona kanosy, olona tsy mendrika fitokisana naoviana satria nandositra, namela ny vahoaka tao anatin'ny fahasahiranana rehefa nampijaliany sy ny vonoiny de lasa izy nitsoaka. Zany hoe olona faran'izay mpitondra faran'izay tsivanina indrindra mitsoaka adidy sy andraikitra ohatr'izany nefa izy ihany nendohan'ny olana. Ka mino sika fa tsy olo loatra zany ny filoha Mikaela, ary zavatra tsy pihako koa de ratsy miova isika vahoaka, ratsy miova isika mpitondra, miaro miray hina, miaro ny fiandrianam-pirenentsika sy ny tombontsoa iombonantsika
dia andraso eo Macron fa tsy hisy zany hoe fiovana fahafahana fahaleovan-tena sy fandrosoan'i Madagasikara zany. Ny vahoaka frantsay aza ataon'ny Macron mihinana ny anganiny araka ny fomba fitenin'ny rahalahy toto. Ko mampahery ary manohana ny filoha Mikaely la isika vahoaka malagasy rehetra, na avy aiza na avy aiza, na toerana na tanindrazana rehefa malagasy, satria aza adinitsika fa ny firaisan-kina no herintsika, ary hatreto dia mbola tsy nisy filoham-pirenena malagasy tena hoe nijoro sy nitaky marina rain'asa, zany hoe fanentanana ary fanainganana ny vahoaka ny firenena manontolo hitaky ireo nositsika ireo, asa antenaina raha mba ho sahy hanao izany ity filohan'ny fitondrana fanavozana ity, sahy hijoro hitaky ireo tanitsika zay antoky ny fiandrianam-pirenentsika sy ny fahaleovan-tenantsika. Ary tadidio fa zany fiandrianam-pirenena izany, zany hoe souveraineté izany dia tsy omena maimaimpona, tsisy anomentsika maimaimpona zany. Raha nisy zany efa naveriny frantsay mazava ireo nositsika ireo, ary tsy mbola gejainy sy terena ohatr'izao sika, fa ny fiandrianam-pirenena de takina ary iadina. Zay no namoizan'ireo ray aman-drenitsika tolona zay niady ho an'ny fiandrianam-pirenentsika sy ny fahaleovan-tenantsika hatram'izay, ary mbola tohizantsika ankehitriny. Zany fiandrianam-pirenena zany de alaina amin'ny frantsay amin'ny fomba rehetra. Sika tsy manana hoe hery misahala amin'ny frantsay, fa misy ireo firenen-kafa, firenena lehibe matanjaka vonona ny hanohana antsika, vonona ny hanohana antsika, satria tsika efa manana mpanohana. De ireo rehetra nandany lay résolution fanapa-kevitry ny firenena mikambana 4/30 zay nanamafy fa antsika malagasy ireo nosy ireo, ary ireo de Afrika ray manontolo de tapitra nandany nanangatanana nandany fa antsika ireo nosy ireo, afa-tsy Senegal tam'zany, asa rehefa niova hevitra izy ankehitriny raha mbola mitana ny heviny. Fa dia miaraka amin'ny filoha Randrenindrina Mikaely isika, satria mila antsika izy, sika koa mila azy, satria ohatry ny mpirahalahy mianaly isika, izy tokontsika ary isika tokony, satria raha fitondrana, raha mpitondra tsy miaino sy tsy miraharaha vahoaka ary tsy tohanam-bahoaka dia lasa fahavalom-bahoaka, ohatran'ireny nanjoantsika nandritry ny 5 ambin'ny 10 taona ireny. Zany hoe lasa mpitondra miaro ny vahiny sy ny tombotsoan'ny vahiny, manao mifanolotra amin'ny adidy aman'andraikitra tokony ataony. Ka sanatriavina tony vava aladiny lela ho fitenenana mba tsy hiverina amin'ny zava-doza efa nisy teo aloha intsony isika, fa mba filoha hendry ary mahitsy
azo tokisana ary mitondra ny fanavaozana marina ny filoha Mikaela mba hirisoana amin'ny fifidianana madio sy mangarahara tsy ho ela. Zay moa no mission zay no andraikitra nomena azy ireo am'izao izy eo amin'ny fitantanana izao. Ka antenaina fa tsy vady belirano amin'ny fanekena izy hoe hitondra ny firenena ho any amin'ny izay fifidianana zay ho ataontsika tsy ho ela. Antenaina fa tsy haharitra 5 taona na tsy haharitra 15 taona fa faran'izay aingana mba hijoroana fitondrana tena lanim-bahoaka sy ara-dalàna marina afaka ampandroso ny firenena amin'ny tena tokony ho izy. Zao mantsy ny andraikitry ny fitondrana fanavaozana dia fampandehanana ny raharaha maika marina fa eo ny resaka diplomasia izay tsy mahazo tsy afa-misaraka am'izany, ka dia mivavaka ho an'ny tanindrazana isika, mivavaka ho an'ny filoha Randrianadriana Mikaela tsy kely soroka ary koa tsy angovotra. Araka ny maha miaramila manambonina azy de tokony hanana hery izy hiatrika zany hoe filoha frantsay, filoha mpanjanaka ny firenena malagasy izany. Ka dia mahereza daholo tompoko lahy sy tompoko vavy mandram-peona amin'ny manaraka indray.